JB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Luchanao ni fampalalam Vaovao. Mitady hevitra trany fanjakana ialana amin'ny olana misy ankehitriny. Tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra omaly, nirafitra ny olazaina fa olana. Mahatonga ny fahasimban'ireo lalana sy tsy nafanana nefa ny volan'ireo orinasa mpanao lalana hatrizay. Miala andraikitra ny fitondrana ho ny mpitondra teny ireo orinasa mpanao lalana androany. Lamandy efatralina ariary sy sazy miantona heritaona no azon'ilay mpihaza sy mpamony varika tany amin'ny distrikany Maroantsetra araka ny didina voakan'ny fitsarana tany an-toerana. Tranga izay maneho ny tsy fahavonona ny mpitondra iaho ny tontolo iainana hoy ny filohan'ny GERP professeur Ratsimbazavy-Drona androany. Niverina nanohy fitokonana teo amin'ny torapasika ny laonany Oksimady ireo mpisehatra amin'ny tuktuk ao Tomasina androany. Telo andro tao aorian'ny fetin'ny Pasika izay tsy namelana azy ireo hitondra tuktuk ivoaka ny faritra hitsangatsanganana miaraka amin'ny ankohonany. Maro ny antony mahatonga ny tanora miroso amin'ny famonotena. Anton'izany ny olana sedrain'izy ireo eo amin'ny fianakaviana na eo amin'ny fitiavana. Ahitana tranga famonotena betsaka indrindra ny faritra telo eto Madagasikara, anatin'izany ny faritra Analamanga, Amoromandihy ary Analanjorofo. Ho amin'ny maresaka any ivelany, teratany Frantsay analiny indray no niverina Andalambe, naneho ny tsy fankasitrahany ny fanavaozana ny fisotrondronoana androany. Andro farany afahana izy ireo manamafiatrany ny tsy tokony isisihan'ny gouvernemanta amin'ny fandaniana io lalàna io. Ny andindinin'izay avy hatrany. Alakamisy 13 Aprily 2024 manatitra ny araba tonga kilasy tonga 5 tonga soa indray eto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV ho amin'ity alina ity. Asaina mpanazana isika rehetra ny tokantrano anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Araka ny hitantsika teo amin'ny lohatenim-baovao, mitady hevitra trany fanjakana ialana amin'ny olana misy ankehitriny tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra omaly, nirafitra ny olazaina fa olana mahatonga ny fahasimban'ireo lalana sy tsy nahafanana nefa ny volan'ireo orinasa mpanao lalana hatrizay. Miala andraikitra ny fitondrana ho ny mpitondra teny ireo orinasa mpanao lalana androany. Fanadihadiana entiny Lionasaina. Nasipantsina nandritra ny filan-kevitry minisitra omaly ny Satany Fongoty. Miadana ny fomba fiasan'ity rafitra ity raha ny fanazavana ka nahatonga ny politika mpanjakana tsy naomby araka ny tokony ho izy tao anatin'izay efa taona mahery izay. Araka izany, ny rafitra no olana mahatonga ireo lalam-pirenena potika raha ny fomba fijerany mpitondra fanjakana ankehitriny. Ny rafitra ihany koa no mahatonga ny volan'ireo orinasa mpanao lalana tsy voaloha hatramin'izao. Fanazavan'ny mpitondra fanjakana izay fialana andraikitra ho ny faneho-kevitra ny mpitondra teny ireo orinasa mpanao lalana azo tamin'ny antso Antarby. Ny fijerina ny fanambarana ny conseil io zany dia tsotra hoe avy ndray ty satria mbola maro mihitsy nahazo vola ny entreprise ny kojakoja lalana. Dia io politika io ohatra fandirarana indray hoe ina indray ny politika afahana miala fampihena amin'irety vola ny entreprise kojakoja lalana izay vita ny asa, vita réception provisoire, vita réception définitive, fa raha misy organisme manaja tsara lalana amin'ny marché public dia ny fer. Tena mandeha daholo, mandeha appel d'offre, mandeha gazety, voaka gazety raha vao milansy asa zany fer dia manaraka tsara ny atao lalana ny marché public. Androany ny rafitra ny voalaza fa olana raha ny passation de marché sy ireo pitsopitsony amin'ny fikirakirana ny taratasy mpanjakana no lazaina fa olana mampisatra ny fanamboarana sy fikozana ny lalana tany aloha. Ny fisian'ny marché fictif ihany koa no nambara taona vitsy lasa izay ho nahatonga ireo orinasa mpanao lalana tsy nandray ny volany ka antony ny rosoana tamin'ny fanaovana ny audit izay tsy hitany toy ny mandraka ankehitriny. Mbola CPS fa mbola namorona indray hoe nisy nanao asa fictif atao hoe nisy nanao an'izao sy ara-dalàna ny asinareo hoe fa andeha anao dita eo nandeha filakevitra amin'ny minisitra misy io nangataka zay entreprise rehetrarehetra reo. Avoa ny valin'ny audit tompoky dia aseho ihany
farifary sy ny vary avoany vary ny audita de hoe ity tsy navita ity navita mbabe kosa ve navita alenanao asa fikity fa enjeo io torio io fa nahoana tsy mivoaka hatramin'izao zany. Ny rafitra izay nahafahan'ireo mpitondra sy tompona andraikitra ny fandimby nanao ny asany hatramin'izay ahitsy ny mpitondra ankehitriny aniliana andraikitra sy anaronana ny endrika tsy fahaiza-mitantana hoy ny fanazavana. Mazava nefa ny taratasy navoaka ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ny 4 novambra 2020 ho an'ny sekretera mpanatanteraka ny fond routier nampiatoa ny praiminisitra lehibe ny governemanta ny fandoavany fond routier vola. Io no antony tsy nahafahana nandoa ny volan'ireo orinasa mpanao lalana sy nanao ny fikojana ireo lalam-pirenena nanomboka ny taona 2020 ka nahatonga ny fahasimbana sy ny endriky ny lalana ankehitriny. Ny praiminisitra sy ny filoham-pirenena no maefa amin'ny famohanana tsy ny vola ny fond routier. Ny ministry ny asa vaventy teo aloha Jeria Trefondrazana indray mandeha no nahazo ny fahazahon-dalana ampiasa izany vola izany nandritra ny fepitaona eritaona sy tapany na ministra azy araky ny nambarany tamin'ny famindram-pitantanana teo aminy sy ministra ankehitriny. Raha mahakasika ny fond routier dia nino fa anisan'ny vahaolana lehibe io ho famahana ny fanamboarana ny lalana sy fanarenana ny lalana simba eto Madagasikara. Raha nipetrabola tao anatin'ny fond routier tamin'ny ministra izay nimbiasako teo dia tokony mbola tsy nihetsika izay petrabola izay satria nandritra ny fepitaona izay nipetrahana teto dia tetikasa anankiray no mba natao tao anatin'ny fond routier dia ny fanarenana ny ampahany tamin'ny lalam-pirenena fafito. Dikan'izay zany dia afaka miasa tsara nareo monsieur le ministre raha tonga ny fahafahana manao ny fampiasana an'izay fond routier izay. Isan'ny fanontaniana ny verimberina ihany koa momba ity fond routier ity ny hoe nankaiza ny vola. Ny solombavambahoaka ny Tomasina voalohany Roland Ratsiraka ny volana febroary teo izay nilaza fa tsy misy ny vola nandiso ny nambaran'ny praiminisitra. Naresaka manko ny praiminisitra hoe 600 milliards ozy izy ny vola ao lainga tsara lahatra zany ekeko fa 2019 misy 100 milliards 2020 nisy 100 milliards 2021 nisy 100 milliards 2022 nisy 100 milliards ekeko zany fa le vola efa tsy ao tsony ka tokony nijoro praiminisitra nijoro ministre ny asa vaventy manazava amintsika malagasy zay mpanjifa ary mandohan'io vola io hoe nataonareo inona le vola fa arakaraky ny feo zany dia nalefan'zareo any amin'ny jirama raha vaina zany le vola fotsy ho azy eo dia lasa tsy mandeha ty entretien routier ty. Noho tsy fisian'ny vola ao amin'ny fond routier araky ny nambaran'ny solombavambahoaka io ve araka izany no nahatonga ny fitondrana mitady ny fomba ialana amin'ny andraikiny ka milaza fa nirafitra ny olana ankehitriny ho iatrany ireo orinasa mpanao lalana. Ny tompona andraikitra ny orinasa mpanao lalana izay efa nisy ny namony ainy noho ny olana mahazo azy raha ny fanazavana. Nandeha ho azy izy io taloha raha vao hoe asa ny fera zany tsy misalasala mihitsy ny banky manome volana hoe ty mitondra anao ny contrat ty ny contratnay zao amin'ny 100 millions ny asanay mitady vola 50 millions zay tamin'ny andron'ny filoha Teolo Marc-Carvalho manana tena tsy dépasse une semaine ny paiement de fer raha vao mandefa facture anao par mois après réception définitive tsy passe une semaine dia tsy maintsy azonao aby ny vola. Tamin'ny andro président Rajoelina Armapianina 15 jours dia efa tsy maintsy paye le volany feny entreprise en fer. Tamin'ity tena diso fanantenany potika daholo ny confiance-nay amin'ny olona satria aminay entreprise zao moa tsy voatery hoe manam-bola hoe tena manana espèce. Ny akamaroana ireo dia manao antoka amin'ny banky be dia be ne aminay ireo zao no lasa ny banky ny tomobila sy ny trano firy moa ny tapaka lalan-drano aminay eo zao firy moa ny maty satria lasa ny trano lasa ny banky ka ao anatin'ny raim-pimaso dia mijery fotsiny ny fanjakana amin'izany. Mba misy fanjakana ve le rehetra eto. Fanontaniana mipetraka taorian'ny fikitiana ity satany fond routier tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra ity ihany koa ny hoe misy ilan'ny fanjakana vola ve any ho any antony nanitsina io saty io ahafana manatanteraka izany sa hiezaka amita ankambehana ireo asa fanamboaran-dalana ny fanjakana amin'izao fotoana manakaiky fifidianana izao entina anatsarana endrika ny fitondrana ka tsy handalo ireo zotra ara-dalàna amin'ny famoahana ny tsenam-paharim-panjakana indray. Etsy ankilany ireo orinasa mpanao lalana maro no tsy ara-iasa amin'izao fitondrana izao intsony no ireo olana tsy vaovao mandraka ankehitriny. Nanao appel d'offre restreindre aho teo tsisy namaly ny entreprise naray azy satria izy koa moa no amony tena eo hatramin'ny resaka fourniture de brosse be dia be ny organisme chef de service aty manao appel d'offre fa tsisy manao tsony raha vao resaka marché public raha amin'izao régime satria matahotra ny ao aza tsy lasa ka zay mbola sosoka ihany indro miditra ohatran'ny maizina ohatran'ina moa ny fitenenana.
nidina tany amin'ny faritra Sava androany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina raha many olana ny seha-pirenena lavanilina no antondia etsika politika no hita araky ny horonan-tsary miparitaka amin'ny tambazotra ny serasera ary nisongadina ny logo volomboasary nandritra ny fotoana. Iaona amin'ireo mpandraraha sy mpisehatra eo amin'ny lavanilina hijery ny vahaolana iraisan'ny rehetra no antondian'ny filoham-pirenena tany amin'ny faritra Sava tamin'ity androany ity. Araky ny horonan-tsary miparitaka amin'ny tambazotra serasera Facebook, famoriam-bahoaka sy kabary politika no nataon'ny filoham-pirenena tany an-toerana fa tsy nifantoka tamin'izay famahana ny olan'ny lavanilina izay. Porofin'izany ny tsy fahitana ny ministry ny varitra sy ny indostria izay ministra mpiahity sehatra ity sy ny fisokandinan'ny loko volomboasary raha tsy lazafa-tsy ny fanamian'ireo mpanatrika. Savy nisafidy io loko io ireo mpamboly izay tsy nisy nividy ny vokatra tao anatin'ny volana maro izay, hoy ny mpanara Vaovao. Tsy tazana tany an-toerana ihany koa ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarmaria izay isan'ireo iraky ny fanjakana foibe nandamina ny rahatany sambava nandritra ny fidinana an-dalambe nataon'ireo mpamboly sy mpandraraha lavanilina farany teo. Isan'ny nisongadina tamin'ity fitsidiana nataon'ny filoha-tany Sava izay fantatra maneran-tany amin'ny famokarana lavanilina ity, ny nanomezan'ny filoham-pirenena toromarika ny fitsarana amotsotra ireo roalahy nanao herisetra tamina mpitondra bajaja nanao akanjo volomboasary. Fantatro fa ny olona izay nanao an'ireny dia any am-ponja zao tsika miteny zao. Dia eto amin'ny aminareo zany fa metomaty amin'ny isotran'ny justisy mba hanafaka ary aboakana any anatin'ny fonja ireny olona ary matompo ministra moa eto efa miantso ny ministra ny justisy ihany koa dia mikarakara ny famoahana amin'ilay reo mirala ary izay sy le mpitondra bajaja mamena ny hevitra izy ireo dia avoaka izy ireo rapidro zany dia mivoaka izy mirala reny any satria ireo mpampanofa bajaja azo mierisetra dia ividarako bajaja ireo dia tsy maneva. Araka izany, nomena baiko ny mpitandro filaminana ny sambotra ireo izay tomponantoka tamin'ny fanaovana herisetra. Izao indray lazaina ny fitsarana hamototra ireo izay nosamboriny. Tranga izay maneho fa tsy manana ny fahalalahana ny fitsarana sy ny mpitandro ny filaminana eo ampanantanterahana ny asany, fa baiko ny fahefanam-panantanteraka. Hitan'izao fa tsy mbola misy ny tany tandalana eto amintsika, tsy misy ny fitsinjaram-pahefana, fa tsabahan'ny fahefanam-panantanteraka ny fahefampitsarana. Manoloana izay asa maro vitan'ny filoham-pirenena tany amin'ny faritra Sava androany izay, antenaina fa iravin'atreo ny olana amin'ity seha-piariana lavanilina ity, hiazakazaka ny fividianana ny vokatr'ireo tantsaha, ary amin'ny vidiny 5,7 ariary ny kilao hividianan'ny mpanangam-bokatra azy. Samy azo agrément ireo mahafen'ny fepetra sy tokony hisitraka izany, ary andeha amin'ny tokony ho izy ny fanondranana, izay mbola latsaky ny 5,20 isanjato hatreto hoarina tamin'ny taona lasa, ary mba ho amin'ny vidiny tsy ho ambanin'ny $500 araky napetraky ny fanjakana. Izy vokatra azo tsapaitanana fa tsy ho tahaka ny zava-misy tamin'ny 6 febroary teo teny amin'ny lapam-panjakana Avril, izay niantsoan'ny filoha sy ny ministra nivaritra ireo mpandraraha eo amin'ny sehatry ny lavanilina, saingy tsy nisy vahaolana ny vohitra ny toy ny fitokonana tamin'ny faritra maro raha tsy lazafa-tsy ny tany Antalaha sy Sambava. Voatendry ho tale Jeneraly Vaovao eo anivon'ny Omda ankehitriny, irarivo ajaona Joelina Irina nomena soa raha nitatitry ny firan-kevitry ny ministra Omaly. Andrasana ankehitriny ny famahana ny olana amin'ny fandoavana ny vola ho an'ireo mpanakanto izay niatona nandritra ny herintaona mahery eo anivon'ny Omda, raha nambara ny mpanakanto Samuela. Eo ihany koa ny fanohizana ny fandiniana ny tolo-dalàna momba ny zon'ny mpamorona. Fanadadiana entiny Abraham Randriamana. Herintaona mahery aty aoriana ny sorana ny talety eo anivon'ny Omda, nanao ofisy malagasy des droits d'auteur, nisongadina nandritra ny filan-kevitry ny ministra Omaly ny fanendrena ny rarivo-jaonina Joelina Irina nomena soa tale Vaovao eo anivon'ny Omda. Isan'ny anarana natolotr'ireo mpanakanto ny filoham-pirenena ny tena ny manoloana ny traikefananana teo anivon'ny Omda sy ny fiofanana nataony raha ny nambaran'ny mpanakanto Samuela. Ankehitriny, andrasana araka izany ny famahana ny olana toy ny fandoavana ny volan'ny zon'ny mpamorona ho an'ireo mpanakanto izay niatona nandritra ny fotoana tsy nisy ny tale. Mino izay fa anisan'ny tsara toerana ndray an'ilay izy amin'izao fotoana izao. Izany hoe apetraka tsara fotsiny hoe tsy hoe tsy dia hoe fanaperana akory io fa karazana anestesia ihany io ahafahana mampandeha ny raharaha. Tena olana lehibe amin'ny mpamorona zao dia efa herintaona sy tapany zany tsy nandray zoan'ny mpamorona ny artista dia ny famoahana an'izay. Zao manko le izy zao efa mivadika parina mihitsy zany zao le izy zao
Minao fa mba mandray matevitevina kokoa zany bany atoato zany satria raha ataontsika hoe zonandritra ny heritaona sy tapany zany tokony mba misimisy kely zany dia izay zany no anisan'ny hoe ifaliana ao anatin'ilay izy. Na eo azy izany mety hoe ankilany ny fanolorana ny tolo-dalàna mikasika an'izony mpamorona nataon'ireo mpanakanto izay nankataovana teny anivon'ny anteny miram-pirenena ny volana desambra lasa teo ary andalo eo anivon'ny anteny mirandoolona. Natao izany ho fametrahana ny Omdao rafitra maleo tena tsy miankina amin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina. Le tolo-dalàna misy antony maromaro. Ny anankiray dia hoe mba ho misy an'le statut ny Omdao mihitsy no vaina zany. Lasa autorité indépendante zany ny Omdao, tsy miankina amin'ny ministera tsony. Ny faharoa manarak'izay dia ny resaka resaka droit voisin, fametrahana ny lentan'ny Omdao mba hitovy amin'ireo société d'auteur namany rehetrarehetra eran'izao tontolo izao zany. Dia ny indrindra hoe mba ho masy mandidy ao amin'ny Omdao ny artiste, mba tsy mila mba hoe zay eritreritry ny artista marina no atao zany indrindra amin'ny resaka fitantanana zany. Tokony hiakatra ao amin'ny CNA iny amin'ny volana Mai, any zany toy an'ilay izy zany zao. Tsy aivina nipetraka nanomboka ny volana janoary lasa teo ireo mpikambana vaovao mandrafitra ny filan-kevim-pitantanan'ny Omdao tao arian'izay ny nanendrena ny tale vaovao izao. Isan'ireo naneho ny fankasitrahana ny fanendrena ny talian'ny Omdao ankehitriny ny mpanakanto roa sy tanatin'ny tambazotra tserasera. Miantso ny fitoniana sy ny fifanampiana amin'ny famoahana ny volan'ny zony mpamorona kosa ny tenany ary manamafy ireo fitakiana nataon'ny sendikan'ny mpanakanto. Isan'izany ny mikasika ny fankataovana ny tolo-dalàna mikasika ny zony mpamorona. Nandritra ny filan-kevitry ny ministra Omaly fanao fitetezam-paritra ao anatin'ilay karavana de droit ireo mpiasan'ny fitsarana tahaka ny mpiasan'ny tahaka ireo mpitsara mpisolo vava sy vaditany. Andray ny fitaranan'ireo olona misedra olana amin'ny raharaham-pitsarana ahafahana mamaha izany ireto farany. Ilariana Solniaina. Isan'ny songadina tamin'ny tatitry ny filan-kevitry ny ministra Omaly ny fidinana ifotsiny fitetezam-paritra izay ataon'ireo mpiasan'ny fitsarana, mpitsara, mpisolo vava, vaditany ary notera andray ireo fitarainan'ny olona manana olana amin'ny raharaham-pitsarana amin'ny alalan'ny iray caravane de droit na fiarazoa. Tandona ihany koa ny fampahafantarana ny daholobe ny lalàna sy ny zon'olom-pirenena tsirairay adina amin'ny kolikoly. Isan'ny sehatra iray maro mpitaraina amin'ny kolikoly ny nanivon'ny fitsarana hatramin'izay. Nahoana no amin'izao fotoana vao nirosoana izany ho ireo mpanara-baovao. Nankanto amin'ny filan-kevitry ny ministra ihany koa ny fampidirana ny seranam-piaramanidina aotoliara ao anatin'ny lisitry ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny didy tsy volana, ny fanohizana ny fanamarinana azy ary ny famoahana azy eo amin'ny antota taratasy ofisialy ny OACI. Noraisina nandritra ny filan-kevitry ny ministra Omaly ihany koa ny didim-panjakana manendry ny razafy manantsombo latina ho tale teknika ny apipa. Ny didim-panjakana manendry andrarivo jauna joeliny rina nomena soa ho tale ny Omdao. Falafim-bavao afa-kosa indray lamandy efatralina ariary sy sazy miantona eritaona no azon'ilay mpihaza sy mpamony varika tany amin'ny distrikany Maro Antsetra araka ny didina avoaka ny fitsarana tany an-toerana Dranka izay maneho ny tsy fahavononan'ny mpitondra iaho ny tontolo iainana ho ny filohan'ny GERP professeur Ratsimbazavy Jona Androany. Mila itsikombampokomba ny ministeran'ny tontolo iainana raha mitazapotsiny ity raharaha ity ho iatrany ny fanazavana Yonnasainy. Endrika ivelany fanomezana vana ny mpanimba sy mpandroba ny tontolo iainana. Izay no andikan'ny filohan'ny groupe d'études et de recherche sur les primates professeur Ratsimbazavy Jona ny didina avoaka ny fitsarana ambaratonga voalohany tao Maro Antsetra momba ilay raharaha fiazana sy famonoana varika nataon'olona tany Manambolo distrikany Maro Antsetra ny fiandohan'ny volana martsa teo. Ka nivoaka ary ny tratram-bodiombo le olona nandeha ny fitsarana ny didim-pitsarana voaka 40 000 ariary. Zany no ondra ny olona mamono heritaona sazy miantona koa mbola amboniny zany ny sazynazo an'ilay olona. Tsisy dika zany. Zany ve amina biby are-pirenena zany ny sazinao any Chine mamono mpandaha tonga de death penalty tonga de mifinoana koa le olona na migadra mandrapahafatiny. Miantona reny de mampirisika ny délinquant hoe izao ny lalàna ka manovo tsisy voasatsika. Isaky ny fotoam-pifidianana ohatran'izao de ny délinquant tsy azo sazina
ary indraindray tena midéputé mihitsy no miteny amin'ny ministra hoe aoka tsy ampiatra n'ity lalàna ity fa mila vatsika zany foana avy no atao eto amin'ity firenena ity. Raha ny lalàna velona sy ireo lalàna iraisam-pirenena momba ny fiarovana ny tontolo iainana nankatoavin'i Madagasikara sazy miatra enim-bolana hatramin'ny 2 taona miampy lamandy 10 hatramin'ny 50 tapitrisa ariary no tokony ho saziny izay fiazana sy famonoana ary fivarotana ireo arena sy zavamaniry ary biby ahina ho lany tamingana izay. Manoloana io sazy maivana no raisiny fitsarana tao marontsetrio nanambarany babany vaky fa piraitsykombakomba ny ministeran'ny tontolo iainana raha tsy mampiakatra ity raharaha ity. Fa 7 taona ny am'tetiny nanomboka tamin'ny 14 nankalaza ny festival mondial de Limurien antsika teto novoina moa izy rotona lasa hoe journée nationale de Limurien atsika eto Madagasikara kanefa misy andreny fiazana biby reny amin'ity taona ity dia mialatsiny hiteny an'ity tao ity zavatra ity amin'ny fotoana tokony ankalazana journée nationale de Limurien eto Madagasikara ny juin farany volana octobre dia atao andro fisaonana io andro fisaonana satria hitsinjaka sy hibitaka hifety kanefa zao ny zava-misy miantso ministère public amin'ny alalan'ny MED tokony hanao appel makasika ny diti-pitsarana iny mila manao appel ny ministère ny tontolo iainana rehefa tsy manao an'izany dia raisinay ho complice ango ao anatin'io zavatra io zany indraindray teny hoe za zany leokabary mampandredrisy. Ampitombo ny fanaraha-masy ireo mpisehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana amin'izao fotoana ankatoko ny fifidianana izao raha ny fanazavana mba tsy ho tantely afa-drakotra ny harem-pirenena. Nandray solom-bavam-bahoaka maro sy ny filohany miava toro sy teny andriana solony haiko ny vahoaka nandapandroany 13 aprily ny latsaka faran'izay ambany ny vidin'ny lavanilina ka voafitaka ny vahoaka malagasy sy ny vahoaka nandapa raha ny fandraisam-pitenenana nataony androany. Sady zavatra mampagaga dia zao fa maninona moa tsy tenenina io daty io inona tsy tenenana daty io tsy raiko soa ataovy mafimafy inona tsy tenenana io daty io matahotsy ka zao zany no ataotsika eto kely ny fahizako teny malagasy na teny baka amintsika toy isoranareo iaby androany. Isika malagasy dia olona ray ihany vitsy firenena teny Afrika miteny teny raha izay mba hindramiko ny teny ratsiraka zay hoe foin'Andriamanitra ho nosy Madagasikara raha ny fieretseretany n'Andriamanitra nanamboarana antsika dia ho ray zay mahatonga antsika teny malagasy ray no ifampandraisantsika eto Madagasikara any Afrika tompoko firenena ray farafakely 7 miteny ao dia voateny miteny frantsay zareo miteny anglais zareo teny hafa zareo fa isika ngeza noho ny firenena tokatokanao an'Afrika teny ray tenentsika zao raha nanapa-kevitra hanao miava-toro dia nandeha tamina ody tany satria misy tantara nandeha tavara sy taja tany tsy pazarano zay mampiseho hoe mahalala tantara sy tenin'Andriana solony haiko manaja ny hasiny sy tenin'Andriana solony haiko hasiny mamalagasy ary ny mpitondra tsy manaja ny hasiny malagasy dia midoboka ny mpitondra tsy manaja ny fivelomany malagasy dia midoboka. Izay ihany koa mamarina ny tapany voalohany fampalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV amin'ity alina ity mamefitra anao aoriana doka varitra fohy. Finday cadeau smartphone vaovao be S Prime finday raiky ifandraisanao maharitra amin'ireo akaiky anao amin'ny vidiny 399 000 ariary tonga vahaigna ny amin'ny teny mahatrao mpanjifan'ilay ho anao.
vache-qui andao ilalao fa loka maro no zarainy ampitomboiny vitanao fa mety azahoana ahatra amin'ny fiarakodia fiarakodia tsotra ny fomba fandraisana anjara manangona étiquette triangle la vache-qui enina misy sary personnage Disney samihafa apetao amin'ny taratasy fotsy misy anarana ny adresse ny CIN ary numéro téléphone anao ataova anaty valopy aratero mivatana any amin'ny somadis tsara lalàna na alefaso amin'ny boîte postale 590 ny fisariana dia atao amin'ny alarbi fito jona amin'ny roa ora ao amin'ny somadis tsara lalàna la vache qui rit parce que c'est bon de rire. Vous étiez très nombreux la première fois et cette fois, on vous offre encore plus. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Je dis bien 20%. Offre valable uniquement du 15 mars au 15 avril. Alors, n'attendez plus. Rendez-vous dans nos showrooms Batimax, Anjar et Tsarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Fiança che miavaka si mahavary reharesy lovany aty aoriny tonga navao maizy atsika io arena mipetraka toy ny hoditry izy matezaka nefa malefaka tontolo vao manoka baravarana nisy ainga avao isika gasy mirehadre mananazy mianjaiko ohatrany hoe manalazy navelany io maly banjinana no avy mahafapo an'ireo mpianakavy teneno anazy averiny ihany isika gasy aigle d'or Tavaverina indray ato amin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV mamerina ny arabatry ny kilasy vavy asaina trany isika anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany anboantsika izany ary niverina nanoho ny fitokonana teo amin'ny tora-pasika anoloana ny oksimady ireo mpisehatra amin'ny tokotoka ao Toamasina Androany telo andro tao aorian'ny fetin'ny pasika izay tsy namelana azy ireo hitondra tokotoka hivoaka ny faritra Kolo TV Toamasina. Niverina nanao fihetsiketsehana indray ireo tompamily sy ireo tompona tikotoka eto Toamasina Androany nilazany tsy mahatsapa zavatra azo tsapahitanana amin'ireo fitakinana taony tamin'ireo tomponandraikitra sy ny manam-pahefana eto an-toerana izy ireo ka nifamory teo amanoloana ny oksimady ary nilanja sora-baventy izay mitanisa ny fitakina taon'izy ireo isan'izany ny fitakina ny fampidinana ny tsara ny lisansa sy ny patante eo ihany koa ny anomezana azy ireo ny taratasy fahazahon-dalana mivoaka amin'ny andavanandro ary ny anaovana malalaka ny fivoahana rehefa fety ny farany dia ny fanamboaran-dalana eto taptanana ny Toamasina hatry ny ela no efa nanao fangatahana lalana sy fitakina saingy leo ny fampanantenana lava raha ny nambara ny filohan'ny fikambanany zavatra misy mantsy tena efa leo daholo zany zay amle famiazana promesse hoe amzao ny fandraisana ndraikitra amle ao amin'ny commune zany ny fampidina licence nefa zay mangataka session extraordinaire hatramizao mbola tsy misy de io zany mahatonga sainanay sy mampieritreritra lasa fitadiavam-bola foana le tikotika ary raha tena jerena ny tikotika sy ny national reo ny tikotika ngamba lafo indrindra amin'ny fandoavana ny etra amin'ny fanjakana zay mangataka fidina patante amin'ny DRI tsisy valiny mangataka ao amin'ny commune ny resaka licence tsisy valiny ny lalana tsisy raha manjary lalana eto fa io nge raha ohatra ka amboarin-jare lalana 1,5 million na mbola ohatrina alonay fa vola mivoaka aminay no ny faratsiny zavatra misy de tena tsy arakaraky ny miditra ny mivoaka zany raha ny tokony ho izy dia tsy tokony nangataka lalana akory ny mpisehatra amin'ny tikotoka hitaky ny zony noho ny vola izay miompampana tsy maintsy alohan'izy ireo isan'andro saingy fanajana ny rafitra moa no nanaovana ireny fangatahana ireny fohiatrany izy ireo na natao aza nefa izany dia izao ny arahana mahita izao ny sakana natao tiady natao ty zany ty zavatra natao androany ty tokony tamy talata zany izy ty nisy fa noho ny fiarah-miasa entre atsika zany dia nitolorena foana le bandy kely dia ity zavatra ty zany nampanatonga anazy hoe natao ato mahitandremana amin'izay zavatra hoe misy problème ry misy problème dia amin'ny mampagrevy hoe mba mitaky zavatra zany raha eto zany zay eto amin'ity kôkô ty tsisy zavatra ho hitan'olona eto hiala eto le tikitika dia hoe misy trasy anankiray piatsany dia izany président tikitika mandeha manao solotena makany io voto kôkô io tsisy mahita anay voto kôkô io aleo zay mba hitan'olona fa ela be zay nitaky anazy zay ao amin'le solotena misy solotena nefa misy olona karazana hoe sara vavolongelona aleo
azonao antoka hoe tsy anakorontana reny olona nalefa nare reny tsy mana raha tsaratsy problème misy re tsisy problème fitakina tsotra le izy zany satria nanomboka tamin'ny 2000 saika anao fitokonana teo anolony ny lapan'ny tanàna aneo ny fitakiny ireto mpamily tikitoky ireto mba ho hitany ramatoa ministry ny serasera lalatiana rakotondraza fiandria tongarivo saingy tsy navelany ireo mpitandro ny filaminana ramatoa ministry ny serasera izay mandalo eto tomasina amin'izao fotoan'izao miatrika ny lanonam-panokafana ofisialy ny miamy madafeshamna andian'ny faefatra nandefa solotena vitsivitsy ifampiresaka moa izy ireo saingy tsy mbola nahazo alalana trany mampiomana sady moa ny mpitarika azy ireo fa hitoy tsy ho ela ny tolona ka tsy hijanona raha tsy mivaly ny fitakina ka androany zay dia ny zavatra angatanay misy olo-maventy avy any amin'ny gouvernement io a ministre serasera zay mpitondra tenin'ny gouvernement mba tianay ionana aminay ary zany no antony voanay amin'izao fotoana izao zay sakanana io a mila miona aminazy zay ifampiresaka satria zay foana zany a no ahitanay vaolana dia mifampiresana amin'ireny olo-maventy reny fa ny eto Tamatavy a efa impirina verina fifampiresana fa karazana famonona foana zany le izy aka dia ity tolona anay ity zany tsy hijanona tsony a raha tsy misy vaolana maromaritra iraisana na dia teo aza ny fitokonana nataony ireto mpitondra tikitoky ireto dia mbola betsaka tamin'izy ireo ny mbola nanohy ny asany hatrany toy ny andavanandro fa manitsakitsaka ny fifanarana iraisam-pirenena momba ny asa ny fanjakana malagasy ho ny randrana sindikaly raha napiditra amponja sindikalista noho ny tolona ara-tsindikaly natao misy tsy mazava ny famonjana ity sindikalista ity ka angatahana fandraisana fepetra manoloana izany fanadihadiana entiny Daniela Minorso. Niatrana teo anoloan'ny CSM na Conseil supérieur de la magistrature ny randrana sindikaly ny maraina teo nitakiny amohana ny sento izay isan'ny sindikalista na hitraponja no ny tolona sindikaly nataony ankoatra ny fitakiana famohana takin'izy ireo ihany koa ny anadiovana ny casier judiciaire ny sento ka antony natonan'izy ireo mivantana ny tompony andraikitra voakasika izany tsy ikana ho ireto farany ny fanitsakisany ny fitondram-panjakana ny fifanarana iraisam-pirenena momba ny asa ka natonga naman'izy ireo nampidirina ponja io ny firenena mikambana no namaritra hoe fanitsakisana fifanarana iraisam-pirenena larina fa 7 sy 7 io didi-pitsarana navoaka ny fitsarana malagasy io dia amin'izao fotoana izao a tafiditra ao anatin'ilay top 3 amin'ilay olana ho adikevitra any amin'ny firenena mikambana ity olana mikasika ny famonjana any kamarady Saint ity ka amin'ny matompona andraikitra ny ato amin'ny CSM momba ny fitsarana dia tonga izay anatitra ny taratasy ato amin'izareo hoe ho afa-baraka eny amin'ny sehatrina iraisam-pirenena ny fanjakana malagasy raha tsy mandray fepetra ho amin'ny famoahana fanadiovana ny casier judiciaire ny kamarady Saint fa tsy ny syndicat malagasy rery ihany amin'izao zany no manao ny fitakiana azy ity tsy ivana nogadrana noho ny asa sindikaly sento izay isan'ny sindikalista raha nanao tatra tamin'ny sindikaly Foibe mikasika ny fivoriana nataony niaraka tamin'ny tompony andraikitry ny orinasa anisany sy ny solotena mpiasa ary ny solotena ny sindikaly ankilany isy ny fionabe iraisam-pirenena hatrehany Madagasikara ny Genève ny 9 jona ho avy zao fionabe iraisam-pirenena izay mety aratsendrika ny Madagasikara raha tsy misy ny fepetra raisina manoloan'izany ho ireto farany ny ministeran'ny asa no solotenan'ny fanjakana malagasy amin'io dia mitodika amin'ny ministra vaovao ministra ny asa zahay andray fanapahakevitra satria izy no hiara-ny fanontaniany olona be da be amin'io fotoana io zany satria ho tsarain'ny olona eo izy hoe ahoana ity fanitsakitsahana fifanarana iraisam-pirenena ity tadiditsika tsara fa ny premier ministretsika dia efa piasa ny OIT taloha ny OIT amin'izao fotoana izao no manao fanambarana ao anatin'ny tatsa ao ataony amin'ny Genève io hoe fanitsakitsahana ny fifanarana iraisam-pirenena fototra izao ataony Madagasikara zao isika fatatsika tsara fa ny fanjakana malagasy isa minitra dia misy fanarahana foana atao amin'ny OIT isaky ny mandeha isika ihany koa nanao an'ilay ratification an'ilay fanarahana isam-pirenena 9 be zao iny malaza zany tsika anatin'izay fa eto zany ny tantara dia hoe ilay lazatsika ny laza hoe tena manaja ny fifanarahana isam-pirenena io dia io izy fanitsakitsahany
fanjakana malagasy any manitsakisaka azy amin'ny alala amin'ny fitsarana malagasy iantefan'izao antso sy fanerana ataony nirandrana sindikaly izao avokoa ireo tompony andraikitra rehetra ary takina ny andraisana fepetra anatin'ny fotoana fohy tsy aivina trany isan'ireo sindika mitolona ho an'ny izon'ny mpiasa malagasy ny randrana sindikaly fotoana andraisam-bahiny eto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV mpanakanto fatadazy ao amin'ny tarika ambondrina dia Iberam sy Kikisandray no anome fanampanazavana amintsika amin'ny androany mikasika ny fampisehoana izay ho tanterahana etsy amin'ny avenue ny 12 Avril ho avy izao no entina ho azavaina amintsika ny tokantrano any miarabanao Iberam miarabanao Kikisa tonga soa eto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV amin'ity alina ity fantaniko voalohany avy hatrany ary mikasika izay fampisehoana izay isan'ny andrasan'ny be sy ny mary ankoho manahoana ny fanomanana amin'izao fotoana izao efa akaiky any fotoana aiza ho aiza ny fanomanana miandry ny mpankafiana tokantrano voalohany indrindra miarabana tokantrano sy ny ekipa rehetrarehetra ambadika ao fanomanana fanomanana efa ela ihany aloha izy fa iny nanomboka eo nampahafantarina zany hoe tsara ho fantatra fa sika hoentinay amaranana ny faharoapolo taona tamin'ny faraparany taona iny zany nanao palais sport zay tamin'iny dia taorinan'izay zany sika izay ny amaranana an'le izy dia ray sy roa arivo no mitondra ny anarana ambondrina ny tarika dia hosorana anareo hosorana fankasitrahana dia anolotra seho mamaim-poana tsisy vidim-pidirana eo amin'ny avenue Analakely ny tarika avenue Analakely arabe mihitsy ny lohatenin'ny ilay seho sy ilay hetsika miaraka aminy ao satria nitanjona amin'le izy koa mba hoe ataoko hoe tsy isorana ny rehetrarehetra zany tsy mialonjafo koa nitarika ao anatin'ny mozika ataony dia mba isorana ny rehetrarehetra atao anatin'izay fotoana rehetrarehetra ny rahan'izay na fohy fotoana araka ny fitenin'ny Kikisa moa na fohy ny volakarena ny zavatra maro zany dia mba anjaranay no malolotra an'izay seho mamaim-poana ao amin'ny avenue Analakely amin'ny 12 ny volana Avril zao amin'ny avenue amiray olatolakandro eo no manomboka ny fanentanana fa zay fa aorindrina kely mihitsy zay no manomboka miakatra amin'ny arivo eo tsika no mijanona satria mbola anaty ny toerana ihany koa avy eo ie akoatran'izay hoe mampamaimam-poana zay ina ihany koa no tena hoe mety mampiavaka an'le hetsika misy zavatra manokana ve no karakarainareo entina namariana zany famaranana ny faharoapolo taona izany ia misy nazolezana azy angambany hoe ho atao mba ho tsangam-bato dia misy zavatra mba nikarakaraina zany reny anaovan'ny be ranto reny moa le izy isantionany reny fa misy karazany ihany ao misy an'ireny zany hoentina mba hanetanana ny rehetrarehetra ihany koa zay terepana te mba handray anjara satria izay mihitsy moa no misoratra eo amin'io t-shirt io raha ohatra ny hoe io amperanto hoe nandray anjara aho dia ny zavatra zay azo amin'ireny zavatra rehetrarehetra reny zany entina hoangonina zany dia entina hanampiana ny ankizy mifampidirana ny ankizy le ny tena sahirana zany amin'ny fidirana dia moa ihany koa moa zany eo anatin'izany zay vokatra ny tarika rehetrarehetra zay efa nisy ihany koa dia misy ampahany ho alefa ihany koa ho hanampiana zay hetsika kely karakaraina sy ny zana natao zay zany sy ny tiana natao manampy an'izany ihany koa ny tena anao tamin'ny voalohany hoe eto koa ngamany aloha sady verina kely amin'le resaka tamin'ny voalohany amin'le hetsika ihany satria tiana ihany koa manamafy hoe mamaim-poana le fety fa te ame rassurance ny azafady amin'le teny hoe ame rassurance ny olona rehetrarehetra ihany koa hoe tsy hoe sanatria tsisy vidim-pitirana le fety dia hoe mety ho zavatra amaivanina misy zavatra ao amaivanina zany eo anatin'le izy fa tena seho lehibe tena hoe tena avambaty amin'ny fona rehetrarehetra no atolotra anareo eo moa nareo raha mandalo eo amin'ny avenue efa nanomboka androany maraina ny zalany manao ny installation sy ny fametrahana sy ny fikarakarana rehetrarehetra zany mpikarakara momba an'izany dia mahazo mahatoky nareo ny tena marina fa tena avaty amin'ny fona ray manontolo
Ie ao anatin'izany fotoan'izany hoe ho hita eo daholo ireo hira nanamarika ny ambondrina ahoana mikasika an'izay inona ny zavatra ny tena andrasan'ny mpakafy ohatra ny fampisehoana ataony ambondrina ka zay indrindra mantsy satria tao anatin'izany fotoana zany iny zao 20 taona mantsy zao zany nitarika raha ny tena izy betsaka ny ataoko hoe promotion ny génération moa 30 taona ny felan'ny elanelany fa ny solosolo teny zany le izy hafa indray ny atolo eto mele akizy indray ny de ohatrohatr'izay foana de misy ny tsy afaka nijery loatra tao anatin'ny mpakafy izy fa tsy afaka nijery misy ndray teo foana misy indray any hoe niarahana lala ny toetra raha tamin'ny 3 taona lasa tamin'ny 24 ny covid sy ny ohatr'izany misy tsy afaka nijery misy nanomboanay le 20 taona zao le tamin'ny collision mihitsy iny misy ny tsy afaka no sy mbola tahotra sy ny zavatra ohatran'izany de zay ny isan'ny antony tony hoe anaovana le izy hofitinina ao anatin'le fotoana le mba nirahana zany de fahakalalana sy nalalana ny tarika de olalovina tsy ho vita daholo fa betsaka koa tsina ny rakirany tarika zay ary zay koa no tiako tsipiana kely satria alohan'ny idiranay anatin'ny studio indray fa no vokatra hafa indray zay de zay ny anaovanay an'izao hetsika zao de io zavatra io koa moa mbola hoentinay le resaka casquette sy t-shirt zany le nandray anjara ao zay moa zany tena tsipianay ao anatin'le izy fa andraisana anjara le izy sanatria hoe tsy hoe zay tsy mividy de tsy mahazo mijery fety misy mandangalangy manao an'izany mantsy fa tsisy an'izany io na mandeha mihaino streaminana eny amin'ny audio ny internet ary nareo ny audio Spotify na amin'ny Deezer de efa misy ampahany efa alefanay any na ny manitra anay nareo na tonga fotsiny nareo hijery fety efa zava-dehibe aminay zany makasitraka indrindra ohatrany hatramin'izay moa zany voninahitra lehibe zany notroninareo de zay ny mikasika ny mety ho répertoire moa zany araka le lazaiko teo de mesahanay lalovina hofitina ao anatin'le fotoana zany zay fahakalalana satria maro koa rakiry reo no efa niodina teo niaraka tamin'ny mpakafy de zay amin'ny ankapobeny ie fanamafisana ihany koa efa nilaza ihany moa kiksa teo mikasika ny hoe assurance ho an'ny olona ny tokantrano zay mikasika ny fandriampalemina ihany koa mety manao ahoana satria izy io de azo lazaina hoe malalaka de malalaka fanampanazavana mikasika izay manome mahazo matoky ihany koa ianareo satria marina mihitsy zay fantany izay satria ary nataoko hoe ny fanahin'ny olona ny atrano nandray aman-dreny sy ny ohatr'izany raha ndefa anjanany eo rariny be zany de tsy maintsy noezahana mihitsy ary nijerena ifotony zavatra rehetrarehetra takoreny misy moa efa nisy fivorinany nataonay ny aloha ihany araka tamin'ny tompona andraikitra rehetrarehetra tamin'izay mandaman'io resaka ny filaminana sy ny zavatra tahaka zany de mahazo matoky nareo ihany koa rapitso misy anao valandresaka manokana zareo zany satria na zareo arany matsapa hoe le engouement zany mialatsina le teny fa eny le izy hoe misy an'izay fanirina teo hoany zay le olona nefa mety maneny any zany zavatra zany de mitokana rektrisa tsokaja mihitsy zany no mivoro mandamana zay zavatra zay misy moa ny avy aty amin'ny tarika de misy ny solona be dia be an'ny commune ihany koa satria misy ale hoe tsangatsangany arivo io isan'alahady misy an'izay foana ao zany hoe lasa rio piétonne tsy andanana automobile ao de io zany no anisany ohatrany hoe culturel kokoa zany ko ara-kolotsaina kokoa anolorana an'le fety ho azy zay etsika isan'alahady zay de zay mahatonga le hoe misy efa fanao ihany koa zany ao no sécuriser ny toerana zany de na resaka hoe pompier na resaka ambulance na zavatra ohatr' zany sanatria na misy avisana ny ratsy moa ny vinysoa fa tsy tonga am'zany fa fiomanana foana ihany zany ao anatina fety tsy maintsy misy zany de tsy maintsy misy le fanomanana tiako tenena de zay de ny akoatr'izay mikasika ny itony ny t-shirt sy casquette efa azo vidina meloto eny amin'ny foresto rehetrarehetra foresto ampasamadinika ampitan'ny sakamanga foresto akorondrano eo ampitan'ny kitonotony iny foresto ampandrana eo belera eo ampitan'ny zokobe eo
dia ivato moa ny forestau anankiray amin'ny maibahoaka eo amin'ny eo Royal Limousine iny dia amin'ny andro fampisehoana koa isy maromaro nalany ary le aza taitrynareo fa nalany ary le aty amin'ny forestau dia manatota foana isan'andro manenjika le izy satria le izy koa tsy hitana hoe valaparana be fa alefa tsikelikely manaraka le izy micontrôler le izy be zay amin'le izy anaovana an'izay tsy anay rery tsony ty raha vao manomboka eto e satria fandraisana anjaranareo ihany koa le izy dia an'izay 5 lara manaraka akaiky an'le izy mihitsy dia misy foanao mamoaka foana dia hoentinay any amina tournée anay koa amin'ny 2023 tourne tarika satria trany amin'ny volana jona any zay isan-kerinandro tsena mandeha mitety faritra foana ihany. Aorianan'ity fampisehoana ity zany mbola afaka manao ihany le mandray anjara hatramin'ny volana jona no misy an'izay foana dia eo ny dingana voaloha dingana faharoa amin'izay eo ny andeha hijery le entana le kit scolaire moa zany le eritreretina satria ny fampidirana mpianatra mafy indrindra dia io zany no anjara piky mba eritreretinay tandrify anay hoentina ho an'ilay ankizy dia avy eo moa zany manolotra azy amin'izay rehefa tonga amin'ny fidirana. Eny ary mazava dia mazava izay fanentanana ho an'ireo mpankafy ny tokantrano satria dia tena azo lasaina hoe tsara dia tsara le vina fanampiana ny ankizy fanampiana amin'ny fampidirana amin'ny mpianatra mikasika izay. Ia ny fanentanana dia manasantsika rehetrarehetra fa betsaka ny anga amin'izay voalaza zay fitinina kely amin'ny teny fotsiny hoe manasantsika rehetrarehetra fa fety ho anareo io ho an'ny mpianakavy araka ny temperament tamin'ny voalohany hoe tsy mialonjafy dia efa noezahana ihany koa nalamina zavatra rehetrarehetra kanefa isika koa anatin'ilay izy mba mila mba hoe mba mifampitaona na amin'ny resaka fahadiovana na amin'ny resaka mba hoe filaminana ihany koa fa tsy hoe miandry ambenana zay vao na andrasana zay vao na bedesiny fa dia mba samba mifampitaiza eo atsika mifampitsinjo eo atsika dia manasa anareo satria na ny resaka fahadiovana fotsiny ara zao dia misy toerana maromaro efa misy ny toalety misy trano fivoahana efa eo hatramin'izay fa isy ihany koa le mipipi moa ny anaran'ireny toeran'ireny na asiana ihany koa zany le zone mba ahafahana hoe raha misy hoe tsy lavitra eo zany e dia misy baka ordure milamelana eny koa zany no apetraka na izany na tsy zany ary dia miezaka foana tsika madio zavatra azo atao foana zao na tsy nitarika ary be da be ny zavatra azo atao azo anaovana teatra azo anaovana manerana zao tontolo zao zany misy zany ny zavatra ohatran'izany dia mifampitaiza fotsiny tsika hoe ananantsika ny soa iombonana soa raha manana foana dia ajaintsika atao fotsiny kosa ny soa rehetra ohatra amin'le toerana zay dia ny amo zany ny afatra arabe ny lohatenin'le seho arabe ihany koa lohatenin'le hetsika satria eny anarabe zay ny anao an'le seho toerana lalovanay reny satria mitondra ny anarana ambondriny zay raha resitsiny raha io aloha ny anombohanay azy mba nateny zay mbola afaka mba manao an'izao ihany any arina dia ny arabe anankiray no le hetsika dia mba miezaka izay amoaka ireo ankizy hiala amin'ny arabe hiditra ny anatina trano fianarana zay ireo tanjonanako. Eny ary saraka ianareo tonga ny vahiny teto amin'ny École TV io amin'ity alina ity. Makasitraka efa mandray anjara koa nareo ny École TV 10 taona zay niaraka tamin'ny tarika foana arapaina koa nareo makasitraka hatrany tamin'ny fiarahana hatramin'izay miraso izay ny mahakasika izay mifalafim-bavao hafa kosa indray maro amin'ireo tanora no miroso amin'ny famonoantena amin'izao fotoana anton'izany ny olana sedrain'izy ireo amin'ny fianakaviana na eo amin'ny lafin'ny fitiavana faritra misy telo eto Madagasikara no ahitana tranga maro anatin'izany ny faritra Analamanga, Amoromanihy ary Analanjorofo. Richela Rabarvelo. Mirongatra ny trangana famonoantena eto Madagasikara raha fanadidina nataon'ny Observatoire de la Jeunesse. Tanora misy 12 taona anatiny iray volana no niroso tamin'izay famonoantena izay ka lehilahy ny 7 tamin'izany ary ny enina kosa vehivavy. Izy ireo izay tafiditra ny elanela ny 19 hatramin'ny 20 taona. Fietsika famonoantena dia tsy mifidy tavan'olona izy io. Tsy mifidy saranga, tsy mifidy karazany, tsy mifidy fiaviana, tsy mifidy farim-piainana fa mety ho tratra ny io daholo ny olona rehetrarehetra fa indrindrindrindra ny olona marefo kokoa araka le nazavaiko teo dia le izy zany ny fomba voalohany ahafantaranao hoe misy tsy milaminao na misy mikorotanao dia ny fiovam-pietsika
rehefa miova ny fihetsika le olona zany hoe ohatra hoe matetika izy mivoaka nefa izy tsy mivoaka ntsony io efa tokony hampandinika zay ary zay dia efa antony tsotra indrindra ahafahanao manantona miresaka aminy manontany fampizara aminy miaino azy. Tsy tokony hitazapotsy ny mpiaramonina manoloana ny ity tranga ity fa indraindray ndraiky ny rano fanazavana trany. Rehefa ampy fitiavana ny olombelona anankiray rehefa mahatsapa fitiavana izy, mahatsapa fifampizarana izy, mahatsapa fifampiainona izy dia milamina kokoa. No tanterahana androany tena Ambatonakanga ny fivorinana rana ady hevitra no karakarain'ny Observatoire de la Jeunesse nandraisa ireo tanora sy mpiantsehatra samihafa anjara ary nentina nitadiavam-baolana momba ity tranga ity. Lohahevitra noraisina tamin'izany ny hoe alerte mamono tena ny tanorantsika. Tanora miisa 7 ankehitriny no nahavita fiofana mikasika ny TIC na ny technologie de l'information et de la communication teo anivon'ny toeram-piofanana CNFPPSH Ampandrinomby tanjona amin'izany ny fampitomboana fahalalana sy traikefa ho an'ireo tanora hiditra amin'ny sehatry ny asa amin'ny alalan'ny teknôlôjia. Fanadidina ao amin'ny sariny Abraham Randriamanana. Miroborobo ankehitriny ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao eo amin'ny sehatry ny asa. Manoloan'izany, napetraka ny fampiofanana pifitika eo anivon'ny CNFPPSH Ampandrinomby ho fanampiana sy ho fampitomboana ny traikefa ho an'ireo tanora hiditra eo amin'ny sehatry ny asa amin'ny alalan'ny TIC na ny technologie de l'information et de la communication. Maherin'ny zato araka izany ireo tanora nahavita fiofanana mikasika izany androany. Fantatrareo tsara mihitsy fa ny tontolo iainana misy antsika amin'izao fotoana dia tena tsy azo ialana mihitsy, tsy azo hidivirana moa zany ny lazana azy ny tika. Ny olona mahay tika zany zao no tena olona afaka manana chance hisehatra amin'ny sehatry ny asa. Noho izany dia tombontsoa be ho an'ny mpiofana ny manaraka ny formation ary tsapanay koa fa mbola betsaka ny tanora mbola tsy mahay tsy mahafehy tsara n'le resaka tika. Zay mahatonga anay manome tolo-tanana ho an'ny tanora amin'ny sehatra asa amin'ny sehatra ny informatika fanofanana zany. Ohatra ny tiako zany za zao tia zay resaka base de données surtout zany nianatra mikasika Excel zay tato dia manao resaka analyse de données regny zao zavatra tena tiako. Nahatra 10 ora ny fanofanana ireo tanora nandritra izany. Totosandroany ny fanolorana mari-pakasitrahana ho azy ireo. Ny atom-pisian'ny pifitika zany dia informatika pokotosy ho an'ny zana-bahoaka satria misy ny zana-bahoaka tsy mana portable dia zay ny antony io. Ny tanjona amin'izy zany dia ny amin'ny raha malala amin'izao fotoana izao ny firoboroboroana izay tika dia ny ezaka atao zany amin'ny pifitika dia ny mba hampiofanana andreo ankizy sy tanora indrindraindrindra eo amin'ny sehatry ny tika dia mila miofana amin'izay informatika zay zany ny tanora amin'izao fotoana izao. Ankoatra izay, no marinina androany ihany koa ny fahaen'ny taona nisian'ny fampiofanana pifitika eo anivon'ny CNFPPSH Ampandrinomby. Maherin'ny 500 ireo tanora nahazo ny fiofanana nandritra izany. Nanamafy ny tompon'andraikitra ny amin'ny toizan'ny fanomezana fampiofanana ho an'ireo tanora. Ao Antsirabe totosa tao amin'ny hôpital lehibe CHRR Antsirabe sy CHRD Andranomanilatra nandritra ny 3 andro ny varavarana amin'ny sokatra fanomezana tolotra fizaham-pahasalamana maimaim-poana ho an'ireo vahoaka tany an-toerana nisy ny fitiliana omamiady ny nono sy ny vozon'ny tranonjaza ho an'ireo vehivavy ary fitsaboana ireo aretina rehetra amin'ny akabeny. Andrinirina Nandria Miarso, Kolo TV Antsirabe. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny talata faraka ambin'ny 10 ny volana aprily 2024 teo ny varavarana misokatra fizahana ara-pahasalamana maimaim-poana izay nokarakarain'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ho an'ireo mponina eto amin'ny vatrivakina karatra. Teto amin'ny CHRR Antsirabe sy ny CHRD Andranomanilatra no nanatanterahana izany hetsika izany ary naharitra atelona. Maro ireo tolotra fizahana ara-pahasalamana izay nositrahan'ireo vahoaka eto vakina karatra raha nambarany tompon'andraikitra eto anivony ity hôpitaly lehibe ity. Karazana fitsaboana isitrahan'ny vahoaka amin'ny andiany voalohany amin'ny varavarana misokatra ity dia eo ny fitiliana sokajin-dra. Ny faharoa dia eo ihany koa ny fitiliana ny aretim-behivavy zay tena mamely ny vehivavy maro amin'izao ny mamiady vozon'ny tranonjaza azafady sy ny mamiady ny nono. Io dia fitiliana efa tokony atao
le tenen'ny vazaha hoe systématique fa eto amintsika moa mbola tahora ny vehivavy ny manantona dokotera maro ny olona le miteny hoe aloka ny ato tsy mahafantatra toy izay fantatra dia tsy hita zay atao amin'ilay tsy fahampin'ny fananana teo araka le tenen'ny tale ka reo zany no jerevana ary ny farany dia fijerena ny aretina amin'ny ankapobeny. Matetika ny tsy fisian'ny entimanana eo ampelantanana no tsy ahafahan'ireo olona marary manatona toeram-pitsaboana hoy ny talepatry ny fahasalamam-bahoaka aty atoerana. Kanefa dia maro ireo tolotra maimaimpona tsara ho fantatry ny vahoaka eny anivony ireny tompo-pahasalamana ireny, anisan'izany ny CSB. Raha tsy temy fotsiny tsika zao resaka voucher eny anivony CSB mamaim-pona ny fanafody ao andra zazaratsaka ny 5 taona eo ihany koa nefa ireo le ady amin'ny aretina rehetrarehetra raha tsika malala ohatra zany ny tazomoka ny sida tuberculose zay raha tsika fa tsabona mamaim-pona reny re zavatra zany tokony fantatry ny olona. Tena ilaina ny hetsika varavarana misokatra tahaka izao hoy ireo vahoaka tonga dia toerana ary manala ny fahasahiranan'izy ireo amin'ny lafiny ara-bola sy ny lafiny ara-pahasalamana. Ilaina dia ilaina mihitsy le hetsika matetika ohatran'izao tena hitako hoe manala mihitsy le fahasahiranan'le vahoaka mihitsy le izy satria dia raha tsika mahita fa mety manana mihitsy io matetika atahoran'le olona zany amin'le tsy fanatonana dokotera dia amin'le tsy manana le izy dia manjary ohatrany hoe mipetrapetraka fotiny any an-trano azy zany izy dia naretina tokony ho afaka ara dia manjary tsy afaka le izy dia polisy aty varavarana misokatra aty dia saro zany dia naty ho afaka amin'izay zany le fahasiarana le hoe fahasalamana fa tsy maintsy ho salama. Araka izany dia totosa teto Antsirabe nandritry ny 3 andro ny varavarana misokatra fizahana ara-pahasalamana maimaimpona izay natao teto amin'ny hôpitaly lehibe CHR Antsirabe sy ny CHRD Andranomanelatra ary mbola hitomanerana ireo distrika 7 eto amin'ny faritra Vakinankaratra. Ho amin'ny maresaka any ivelan'ny teratany frantsay analany no niverina an-dalambe naneho ny tsy fankasitrahana ny fanavaozana ny fisotrondronono androany. Andro farany ahafahan'izy ireo manamafy hatrany ny tsy tokony hidiran'ny gouvernement tamin'ny fandaniana io lalàna io. Fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Andro farany nanehoany ireo mpiasa misotro ronono frantsay mitsipaka ny fanavaozana ny fisotrondro ronono mialohan'ny fanapa-kevitry ny filan-kevitry ny lalam-panorenana androany. Nidina an-dalambe fandroamby folo indray izy ireo androany. Analiny ireo frantsay naneho indray ny tsy fankasitrahana ity fanavaozana ny fisotrondro ronono ity ary saika manerana ny lalana rehetra ao Frantsa sy ny faritany no ahitana ireo mpitokona avokoa. Manodidina ny 2.900 ny frantsay no fantatra fa manohana tanteraka ny hetsy-bahoaka manoloana ity fanavaozana sisihan'ny gouvernemanta ho ampiarina ity. Raha mpitsitolakandro no ivoaka amin'ny fomba ofisialy ny fanapa-kevitry ny filan-kevitry ny lalam-panorenana ka andrasana ny vokany. Dia iny vaovao tany Frantsa indray no entintsika anakatronana ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Isahona isika rehetra ny tokantrano nanaraka ny fampahalalam-baovao teto amin'ny Kolo TV hatramin'ny farady. Izay ekipan'ny Kolo TV amin'ny fampahalalam-baovao kosa dia manome fotoananao ho amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.